izy io zany nisy ny azonay avy any amina maso ivoa anankiray etokontsika milaza fa nisy asa nataony zandary tsy manaja ny zon'olombelona zany a tany ambadimbadika tany manoloana ny fihetsika atao hoe tsy manara-dalàna. Misy ihany koa ireo fihetsika atao hoe tsy manaja ny zon'olombelona ary misy hatramina fihetsika azo eritreretina fa mamofady mihitsy aza ataon'ireo sasantsasany amin'ireo zandary eny ampanataterana ny asany. Voalohany izahay adiny fibaikona sy ny sekretera-pazakana milidy zandary-pirenena dia tsy andefitra velively amin'ireny fihetsika hafahafa atao eny ampanataterana ny asa ireny. Araka zay dia telaza zay fa tsy iraitsy kombakomba mihitsy na oviana amin'ny olona izay mieritreritra ny tenany fa ambony ny lalàna. Ko dia izay zany dia mandray ny ndraikitra feno manoloana ny renitranga ireny ary dia mampanokatra fa nadiadina manaritra ireny olona ireny any amin'ny fitsarana ary manome ny atao hoe autorisation de poursuite moa eo afataratsika azy mba ahafahan'ny fitsarana zany manao ny fanenjena ireny olona mandika lalàna ireny. Amin'izao ora iresatsika izao dia miakatra eo amin'ny sivy amby dimampolo zany ireo zandary zay efa napetraka vonjomaika tany amin'ny tany Imponja zany.